Lafy ny fanabeazana kosa ny tokony tsy nentiny tsara ny fanadinam-panjakana CEPE ireo mpampianatra teo anivon'ny CEG tao Tsimbazaza. Laza moa izy ireo fa mbola miandry ny tambo-karama izay tokony ho azony herintaona lasa izay. Ireto mpampianatra ireto ny fanazavandreo mpampianatra ireo ihany nahafantarana fa hitohy hatramin'ny fanadinam-panjakana BEPC izay fitokonana izay raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra. Rojo Rakotondray no nanangona vao Sara Stefana Razafimandimby. Tsy tsara ny fanadinam-panjakana CEPE izay mpampianatra raha tsy azo ny vola. Izay no afatra izay nampitain'ireo mpampianatra eny amin'ny CEG Tsimbazaza izay tokony tsara ireo lazadin'ireo mpianatra nanala ny fanadinana CEPE ny omaly. Ny tokony teo amin'ny tokotanin'ny fampianarana araka izany izy ireo ny lazany tsy fankasitrahany ny zava-misy raha toa ka efa ho herintaona izy ireo ny tsy naharay ny vakasion. Ny antony lehetsika izay ataon'ny mpampianatra moa amin'izao fotoana fitsarana fanadinana mpianatra CEPE lazadina zany dia voalohany resaka vacation 2011-2012 mbola tsy teo. Nanatanteraka soma tsara tsakantsendavany fanadinam-panjakana izahay maly teo amin'ny Antsora. Vita soma tsara lizy. Androany moa ny andro fitsarana dia araka ny teny minisitra dia miandro ny vacation izay. Herintaona angarangidina izay. Tsy vita amin'ny vacation CEPE ihany, ho akoho izao ny BEPC. Hatramin'izao ny BEPC tokoa dia mbola tsy heny manangasanga any na feona io na io. Fa sao dia sanatria ho tonga amin'izao stade izao indray ny fanadinam-panjakana BEPC orin'ny kely. Ka izao no antony anaovanao amin'izao fihetsehana izao, fihetsehana fanairana izany diso tokoa mba handraisan'ny fitondram-panjakana ny andraikiny izay tandrika azy. Nantitra terin'ireo mpampianatra ihany koa fa efa ren'izy ireo fa ho tonga ny zoma izao ny vola izay efa natokana ho azy ireo, saingy tsy maharitra izany izy ireo satria efa ho herintaona izao no efa niandry ho hiatrany ireo mpampianatra. No mafisin'izy ireo ihany koa fa raha tsy mivoaka mialoha ny vakasion ho an'ny mpitsara ny fanadinana BEPC dia mety hisy ihany koa ny fitokonana.